Amin'ny fifaliana lehibe indray no androsoana totokatranosika eny amin'ny teny io ity tonga amin'ny fampianarana antsika izay mitondra ny larana firy moa zany 20 any amin'ny zao io zao. Manonona ny fiarabana antsika rehetra totokatrano izay mihaino sy manaraka ny fampianarana sy ny fandarana. Tonga amin'ny fotoana antsika izay iarahantsika amin'ity fampianarana ity zany ho anareo izay manaraka amin'ny télé moa zany dia tsy mandeha ny télé amin'izao retenako izao fa misy fahasimbana. Ka ho anareo zany dia efa nanome toromarika foana hoe aleo mizatra jery sy mihaino amin'ny télé internet sy ny radio internet, izay ny tsara indrindra, aleo mandeha amin'izay satria io sisa no antokana tsy ho mety maty zay zany azo ilazana azy io tsy mety ho maty fa sisa zay dia mety maty dia ho sahirana ianao dia ozy ianao ahoana moa zany za tsy mahita ho jerena zany ka aleo tsika mijerena amin'ny internet foana ho any amin'ny radio na any amin'ny télé dia any amin'ny internet foana zany manaraka ianao. Zay zany no azoko itenenana antsika toromarika mialohan'ny rehetrarehetra zany. Hiditra amin'izay tsika zany amin'ny ino moa zany amin'ny votoatin'ny resakantsika hoe atsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo izay mivavaka aminy. Ohatrany hoe ohatra ny hafahafa kotsiny izany lohateny zany mareko fa tsy natokana ao malagasy irery intsony ny teny fa ho an'izao tontolo izao. Ka isaky ny mahita zavatra amin'izay Elia ny mahasoadriavan'ny Joshua izay andehanana dia amin'ny alalan'ireny ny voan'ny fampianarana indray zao. Dia taiza moa zany ianao no miteny an'izany? Tany Amerika za farany teo zany zao ary vao tonga maly raha amin'ny androany zany tsy haiko zany ny daty androany dia hoe manahoana fa izay ny marina zany. Dia ny amin'ny faritra ny New York iny zay dia amin'ny faritra ny Washington iny zay nandeha nitory ny teny nampianatra ny olona ny teny marina ary tao anatin'izay fandehanana izay mihitsy no nahitana hoe tena hafahafa marina ny zava-misy ny amin'ny sarimihitsy zany manerana an'izao tontolo izao fa tena tsy mety intsony ity zavatra ty raha tsy ampahafantarina ny olona mihitsy ny hoe iza zany Jesosy zany. Izay koa ny asany atao hoe Elia andravanizy andravany Jesosy izay nangalatra ny soratra masina ny Jiosy. Raha Yehosoa ny tokony tompoina dia novainy Jesosy fotsiny izao ny tao. Raha tokony Yahvé ny tokony tompoina dia nivadika Jehovah fotsiny izao. Na hoe Yahvé na hoe Jesoa. Elia tonga ndravan'izay mahitsy be mihitsy ny tenin'ny Elia ary mbola avokoa ndravan'izay Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra fa mbola resaka Jesosy aloha zao, Jesosy Jehovah aloha zany zao. Ka atodika amin'ny ampitan-dranomasina moa indrindrandrindra ty teny ity ary mandray ny anjarany koa moa zany malagasy eto an-toerana fa tena natokana ho any ampitan-dranomasina indrindra fa ny Amerikanina. Tsy ndriko tsara mihitsy indrindra fa ny Amerikanina atodika any aminareo izay milaza fa tena mivavaka tsy tia lalany marina mihitsy nareo dia atodika any aminareo ty teny ity sy rehetra mitovy hevitra aminareo rehetrarehetra zany. Fa tonga Elia hiteny aminareo rehetrarehetra olona ambony tany hoe izay miaraka amin'ny Jesosy dia miombany fa i Jesosy mihitsy ny manipy anareo any amin'ny elo tahaka anazy hitsipy makany fa mitsipy makany io Jesosy nareo io. Ohatrany hoe tsy mety kosa ny teninao, mety be mihitsy ny teniko ary marina ny teniko. Nampianatra kosa ny zay firy-taona anganareo navita nanohitra ny fampianarana Yehosoa. Aiza koa moa zareo manohitra an'io zatra tsy posibla zany. Marina be ny tenin'ny Elia. Elia tonga tena andrava mihitsy fa tsy mandeha ho azy reny hoe andrava izy fa tena mandrava izy ary mandeha amin'izay zao ny fandravana. Hoe izay miaraka amin'ny Jesosy dia ho atsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo izay miaraka aminy, izay mivavaka aminy. Ina ny antony mahatonga ny Elia miteny an'izay? Ziadia Elia. Tsotra ny antony mahatonga ny ziadia Elia miteny an'izay. Ianareo rehetrarehetra moa tsy niaraka tamin'i Jesosy dia mpanota. Ary tsy azonareo lavina mihitsy izany. Na Amerikana, na Alemana, na Frantsay nareo. Na Anglisy, nareo mantsy tena milaza fa tena tompony
tompondaka am'ty anarana ty de zay mihitsy ny andefasana an'io teny io makany aminareo mihitsy ny hoe eny hoe ara ty aza manao toram-potsony nareo araka le toram-po fanaonareo fa rehefa aso ny teny zay milazanao fa mba tenin'andriamanitra de reo tsika fampiresaka fa nangefa alefaka io de toero le izy ary raha matohitra nareo fa ianareo de milaza fa mpanota daholo nareo anananay mihitsy ny any ny rakim-peo nataony mpitondra fivavahana ty Madagasikara eny raha fa manerana azy to zao misy efa mandefa teny aty aminay aty koa efa azonay koa ny teny hoe mpanota daholo ny olona fa tsisa zany tsy marina tsisa zany hoe marina sy masa zany fa mpanota daholo fa mila mibebaka fotsiny zay le hoe tena devolona mpiantrany zany zay le nampianarin'i Jesosy hoe mila mibebaka fotsiny nareo avy any amin'ny devoly zany teny zany ka raha avy any amin'ny devoly zany de tsy mety mihitsy nge zany teny ataonareo zany ny dikan'izany teny demony ve ny enonareo sy arahnareo fa tsy hitanareo nga le tenin'Andriamanitra hoe ho an'izay minimanota de fatezerana am'rehetra ena moa noka afaka itsika ny tenin'Andriamanitra mikasika any am'izay Hebreo 10 aloha ny teny Hebreo 10 Hebreo 10 manaraka tenin'Andriamanitra tsara tsika Hebreo 10 fino moa zany 26 teny 27 zany no vakitsika ery amin'ny écran ry zany zay Hebreo 10 teny 26 teny 27 no vakitsika ho voninahitry dada Eva sy Joshua fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina de te minimanota zany de io ataonareo hoe ama olombelona de tsy lavorary tsy maintsy manota kely ianao tsy maintsy manota tsy maintsy manao tsy mety ianao fa Andriamanitra micomprendre zany fa olona ingena hoe fa mila mifonina amin'ny fotsiny anao de mamany fahotanao izy mamela heloka anao izy tena devoly nge zany teny zany avy any amin'ny devoly nge zany saina zany ary zany ny profa ilay Jesosy ny tomponao de tena mpanipy anao any amin'ny elo atleast zao ny voalaza ny soratra masina ato fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina de tsy misy fanatitra noho ny otaintsony fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana am'rehetra zay andaniny fahavalo rehetra kosa mametaka mihitsy zany tenin'Andriamanitra io hoe fiandrasana mahatahotra nao any olona zay manao fanenina manota reny zany hoe tsy maintsy manota tena avy any amin'ny devoly zany teny zany devoly no nampiantranao an'izany ary zay mahatonga anao mitsipy any amin'ny elo ka i Jesosy no nampiantranao an'izany de ho atsipin'i Jesosy any amin'ny elo anao fa miomany re-mpivavaka amin'i Jesosy rehetrarehetra Jésus Jesus de omany no mibagazy fitsipy any amin'ny elo anao de ohatrany hoe efa vonona be anao ka raha ohatra ny vonona be am'izany ianao de tokony tsy makany amin'ny dokotera rehefa marary fa ireto aho ary mataonao tsy mazaka mamay fa mbola mitsotsoka ny tanina rehefa mirehitra ireto le marary ny teny izy fa mataonao mbola mitady fanasitrana mbola matahotra makany amin'ny elo anao ary ny fanahinao mihitsy ny matahotra io fa tsy ny vatana anao ny vatana anao mantsy miverina vovoka iny de tsy mahay ninina fa ilay fanahinao no marary mahinao zao teniny Eliazy ady azy ao ny fanahy no marary rehefa mahainao ny Eliazy ady amin'ny teny sy mampianatra satria mahafantatra ny fananareo fa io rery ny olona afaka mamonjy nareo eto amin'ity planeta terre ty io rery ny afaka ny olona tamin'ny fahotana de ity hitany masonareo ty zay sady tsirarainareo ny tsy inonareo no tsy ivakireo loha zay koa moa tsy mivaky loha aminareo fa niaza mba maty fotsiny ma de fotsiny efa nomena hoe niaza mba maty anytsika ny miona ohatrany hoe fa ahoana ny onanay aminao tsy misy esaka lavabe fotsiny fa zay fotsiny niaza mba maty fa anytsika no miona tadidinao fotsiny zay tengo zay rehefa maty ianao de hoe ohatrany hoe ka zay nge tsy maraha zay maty ka raha matanjaka ho ianao za makany amin'ny dokotera fa matonga mbola makany mbola kely aina ny dika azy zany fa zay fotsiny tengo zay fa fitenena ho an'reto olona milaza fa hoe mbola manantena ny ho any an-danitra zany nefa miaraka amin'i Jesosy valiny tsy makany ianao fa makany amin'ny elo ary ny fivavahana hitanay mihitsy raha za manokana nandinika de hoe le fivavahana raha tany Amerika zany resahako ny fivavahana de tsy fivavahana mihitsy fa fahasoa anankiray na metody anankiray anafenana ny ratsy atao
zay mihitsy nizy satria tena nahita mihitsy zay ny fisolokiana tena arovana be zany le sarymody hoe mivavaka nefa niara-tsila de tena taky reny mihitsy zavatra hitako tany zany zay ary anisan'ny olona maromaro ny ona taminay tany ary nafatarana zany hoe faratampony avonavony hoe nao mahita ianao fa tena tsy marina ny ataonao a voapirofo mihitsy fa tsy izy lay Jesosy a fatra de mamary fotsiny zao hoe izy io tsy maintsy vonjeny tsy maintsy vonjony izy de comme ça fotsiny izy hoe zay tsy maintsy vonjeny zay ko raha tsy atao ohatran'izany izy ty ana tonga na miteny hoe ho anareo amerikana ho anareo afafina rehetrarehetra koatra anazy manana anjara am'izay koa ny malagasy mbola ho avy ny anjaran'ny frantsay sy ny alemaina ho anareo any Inde ho anareo any Togo any Comore ho anareo zay efa lalovany tongotra ny Eliasy iny mbola ho lalovany rehetrarehetra de efa miteny anareo fa voafitaka vous avez été trompé par le diable tena ny fitany de volonareo ary zay le fampianaranao avy rehefa avy hoe mpiara-miasa aminy devola zany Jesosy zany mpiara-miasa zany ary hiraka mihitsiny zany hiraka avy any amin'ny devoly zany meko anao hoe mifanaporofono eto zany tsy misy tsy hoe atezerana fa 4 taona nanaovanareo any Ahosoanay 4 taona nanaovanareo andadanay ay afa nandefitra tamin'ny adalanareo izy 4 taona tapitra ny fandeferana mamaly raha ohatra ka mavita mamaly ary teny ampiasaina teny no meko anareo de mavalio amin'ny teny koa fa rehefa jovalinareo amin'ny teny izy mandini am'izay aza mitsangana tsony a ho avocat du diable anareo aza mitsangana ho mpisolo vavana devolo tsony fa ampy zay tena mampalelo mihitsy ingeny manjoany olombelona tena tsy otsony mihitsy ny efa tena hoe miderel complètement mihitsy izy fa tsy te alala nefa izy fa de ataony any atao nefa sa de tena tonga miteny foana hoe verena marina dao any amin'ny marina tena izy eto mantsy ny teny de hoe fiandrasana matahotra sy fatezerana am'rehetra izy misy teo fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana sy fatezerana am'rehetra zay andaniny fahavalo rehetra kiza moa le fahavalo le mini manota ianareo ke le fahavalon'Andriamanitra ny olona zay manota de mibebaka de fa fahavalon'Andriamanitra zany de volona mpianatra anareo zany fa tsy zany nateny soratra masina fa izaolona zay nle zanak'Andriamanitra marina ary madio sy mahitsy ary masina aza manota intsony Jaona 9:10 mifanaraka tsara amin'ity bokyny Hébreu ty Jaona 8:11 oka hoetsika zay teny zay Jaona 8:11 de zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany ary izy tsy misy toko de hoe Yahosoa za koa de tsy manameloko anao mandehany ary am'izao sisy izao de aza manota intsony hitanao zao ny teny nambarany Yahosoa tena manizingizina sy manindry mafy mihitsy hoe aza manota intsony zany hoe tsy mety mihitsy ny manota eo anatrehany io Andriamanitra masina io ary ny anarany de tsy Jesosy zany Yahosoa ny anarany ilay tena Yahosoa lay niantona teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rano fa tsy Jesosy anao io zany io tsy niantona teo zany io fa mpisamboka pisolokiny marina io borofon'izany nareo milaza fa tsy maintsy manota io daholo ny tenisma tsisy lavorary tsisy tanteraka zany fa tsy maintsy manota fa olombelona ihany ianao ka zay le ny tompoinao Jesosy nanao an'izany aminao de ianao manaraka an'izany fa ny teny nambaran'io Andriamanitra io milaza hoe fa raha mini manota ianao de fatezerana am'rehetra sy fiandrasana matahotra zay amelin'ny fahavalo fatezerana am'rehetra hamely anao zany miandry anao ny anangeny miandry anao hoe fa ianao lambolambony le Jesosy miara-miasa amin'ny devoly iny tena marina eo fa tsisy an'izany fa Andriamanitra micomprendre anao taiza Andriamanitra micomprendre anareo olombelona raha ny comprendre izy tokony tsy lefa ny safodrano raha ny comprendre izy tokony tsy lefa ny afony nandona Sodoma sy Gomora ary raha micomprendre izy tokony tsy lefa ny dao zao fahoriana mianjady zao eretin'ireo fotsiny raha tany resaka tany Amerika la glasy ny latsaka ny lanezy olona 5 maty tany afo nandorany California Los Angeles tao
olona maro any amin'ny maty potika ny tanànan'olona ohatrany 30 latsaka teo angamba ny olona maty raha tsy diso amin'le vaovao. Tsisy force nareo olombelona ary tsy manana ny fahefana amin'ity tany ity nareo. Miananareo efa tonga ny loza ka aza-behivava reto a. Za aloha tena mba miteny aza-behivava. Aza-behivava mihitsy. Tozakay aloha ny teniko zany. Veto zany teny dia manizingizina mihitsy hoe aza manotentsony avy tsy evakina mihitsy teny Joshua hoe ary hoy izy tsy misy tomoko dia hoy Joshua hoe za koa tsy manameloka anao mandeha any fa amin'izao sisa izao zay ny olona tena niaona tamin'io Andriamanitra marina io zany a dia zao ny teny hoe amin'izao sisa izao any manomboketo zany ianao aza manotentsony izay le tena niantona teo amin'ny azy fijaliana Joshua no anaran'iny iny le ny teny hoe aza manotentsony fa i Jesosy zay mpisandoka ary mpanipy anao any amelo kosa dia miteny hoe mahazo manota anao fa mibebaka dia mamela heloka io Andriamanitra io fa fitiavana izy exploiten'ny olona tena zany hoe devoly saina exploitena daholo ny teny rehetra mandeha Andriamanitra ny fitiavana ka rehefa mivavaka aminazy dia mahindra fo izy fitiavana izy fa tsy azonaovana ohatra zany masina izy dia tsy azonao atao ohatran'izany ny fitiavany tsy azonao atao ohatran'izany fa hanambaninana azy ary zany ataonao zany manambany maniny izy miteny hoe za manotentsony dia anao nefa ry manambany anazy hoe tsy maintsy manota ary le Andriamanitra tsy izy mpisandoka Jesosy iny foana sy Jesoa iny ny entinana hitsandohana ny teny marina ny teny izy misy ohatra masina miteny hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota da ohatsika aloha hijery amin'izay ny teny hoe reto avy ny ilazana fa mitsipy any amin'ny elana satria tsy mihaino anao hoe Andriamanitra io zay betsika izay teny izay aloha Isaia 1:5 sy 2 ho teny omena anareo rehetrarehetra ohatran'izay koa misy Amerikanina mihaino anao oahatra hiaino izy ary tena tsy maintsy mihaino izy na tiany koa na tsy tiany amin'ny fomba manahoana vitanareo iny ihany nanaovako anazy zay ary tsy izy rery ny mihaino fa tsy maintsy mihaino daholo ny rehetrarehetra efa mpiomaniko dolodolo na ny frantsay na ny Allemagne ny Amerikanina ny Brezilianina miomana daholo nareo fa tsy maintsy hainonareo ny marina ary tsy maintsy mihaino ny Elianareo na mety anareo na tsy mety raha anatinareo na sy tianareo tsy maintsy mihaino nareo ary didina mihitsy ny aza ny fananareo hikaroka an'izany Elia zany nareo rehefa ianao mihitsy ny izy vitanareo eny ihany manontony zany eo azy zarery amin'ny mahazarery any zarery zany tokony tsy hiteny a fa ny fahasahinay fahasahina araka an'izay naniraka anay Iavasy Joshua anarany zany natao hoe ny rahany zany Andriamanitra lehibe zany Elia hiteny aminareo maneran-tany hoe tsy izy tsony ty ataonareo ty fa rehefa te hiady amin'ny tompony fahamariana io tovy ihany io ataonareo io rehefa eny aminareo ny loza betsika ny teny Isaia 1:5-2 ino ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fahamarina fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny taviny aminareo ka dia tsy mihaino izy mazava be ke le teny hoe tsy mihaino izy zany le mihaino anareo mpanota ty fa tena mipetraka mihitsy ane zany izy le mihaino anareo mpanota zany amin'izao sary zao satria soatra masina rahantsika mijery teo hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io da iza zany hainonareo mba apetraka eny lay toko izay andiny teo nareo fa aloha mba hijerevan'ny olona tsara hoe fa ny elokareo nefitra mampisaraka an'Andriamanitra reo fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy tapaka kely hoe tsy mihaino izy leo ampikarokely zao dia tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany tsy mihaino mpanota zany io la ny andro ianao hivavaka eo la ny andro ianao hitsofoka any amin'ny lalana tsy farehetrarehetra any hoe hivavaka ianao zao fa tsy mihaino anao zany io Andriamanitra io tsy olombelona izy ka anaovanao zany fihetsika zany neo tapenanao ny vola amin'ny masony tena mba mieritreretany teny izy tena mime mihitsy ny amin'le olombelona hoe ahoana ary ty ataonareo ty izy aminazy rehefa manam-bola be anao dia taponao maso Andriamanitra samy mieritreritra endry mahita lozaka mery ny adala mandrosika voa eny a mananatra sy miteny hoe tsy mampahery ny mampahery akory ny ty teny ty fa zay milaza famahery mihitsy ny totina sy tsingidina rehefa mandeha zao tenin'ny Elia zao tsy mampatanjaka ny matanjaka akory n'izay teny zao
fa raha miseho matanjaka ny matanjaka mandre nyity teny ity dia iny koa ny tsingidinany mampitsingidina ny matanjaka zao teny zao ary mandravarava ny miseho mahery zao teny zao aza mba miady am'izao teny zao fa teny nanamboarana anao a ka zay divana io teny io ary ny teny zay meko anao dia tany amin'le tompony le teny zay namorona anao fitaovana fotsiny zany Elia zany hanamarina ny famarihana satria tonga ny fandravana zao to zao ka tsy maintsy miteny zay melo ny andravana iza ny andrava ho hitanao eny ihany re tokonge miaraha hitan'ny maso dia miaraha ende sofina tahaka nanenesana hoe mirehatra zany Los Angeles zany dia nirehatra izy tsitsinao azo atao fa dia miandro ikoana tahaka nandrinesana hoe misy avandra be latsaka tany Amerika olona 5 maty zafadinitra tsy avandra moa fa neige olona 5 maty dia koatra zay tsy fantatra engamonareo tsy manana sécurité aminay izy ka ahoana anao no maty ho azy eko zaiko rehefa hoe mandeha ny loza dia tsy voasakanareo ny loza rehefa mandeha ny loza tsy misy herina fahefana afaka manaka anina ny loza rehefa mandeha zany loza zany nefa izy efa mandeha ary efa mandeha dia efa mipaka any aminareo any avelantsika eo aloha ny sary aleva aloha ny tenin'Andriamanitra dia io zany nakay hoe tsy mihaino mpanoto Andriamanitra eo anao dia milaza fa mpanota dia vita ny sasangeny hoe izy koa ne tsy mpanoty reto mpiantro Jesosy reto dia hatramin'izay 2 taona nareo nilaza fa mpanota génération manao ahoana teoria nilaza fa tsy mpanota indray nareo nefa nina mibebanareo foana rehefa makany am-piangonana mifona fa mpanota tsy mendrika Jesosy eo zao mpanota tsy mendrika oy e ahoana no laza an'izany tany am-piangonana tany dia tampotampoka reo milaza hoe tsy mpanota indray nareo zany nge novo mainka mbola marainy lainga anareo ihany e tsy menatra amin'ny vadibady dela ohatra mpanao politika zavady mangatsika be moa tany dia somary ohatra manarakaraka le mangatsitry -10 degré any a enjana be any -7 -10 teo foana zao ny température tany dia ohatra manarakaraka le koaka kely zany no le mangatsika loatra tsy zakan'le vatana avy aty Madagasikara le izy mafy be dia atsika tena ohatra misy nify manaikitra eny amin'ny tongotra kakabe zay rehefa miditsy ny trano fa feno fotsifotsy be ny tongotra sy ny tanana nefa ny anaty pataloha any anaty akanjo any akanjo mafana mbola misy fotsifotsy any mafy be zany io atsika io zany rehefa tena mafy be fa zay moa tena vao nahita an'le gilasy lelanezy fa tena manaikitra ohatra n'ireny nify reny izy efa blindé be mihitsy iny zeny zany gantana natao fa tena tsary fadiran'ovana fa ianao koa moa manao asany eosy hoany andehanana dia tsy kivy mihitsy iny fa iretany eny ihany fa mafy le izy tsy moramora hoe ianao ve tsy manao gantana zay aloha dia tena tsy nazaka mihitsy zay mivady hoe mbola nandrana tsy nanao gantana fa tany dia ohatra hoe misy manaikitra reny io tany io fa aingaikaingana nividy gantana nainga ty zay tsy nitondra zany vitaingana teny amoron-dalana ty hoany mba misy amoron-dalana fa ny sinoa no mivarotra amoron-dalana fa tsy zareo Amerikana fa ny sinoa dia ny amin'ny sinoa no mividy ny Amerikana indray tsy mivarotra amoron-dalana zany zareo anaty magasin be zareo no mivarotra zany zay any amin'ny Let's Travel reo mahita anazy rehefa mandeha ny Let's Travel fa aloha mbola tsy mandeha izy fa rehefa mandeha dia hitanareo eny any dia raha ny sary misy zany dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota iza zany le mihaino anareo dikan'izay fa tena mipetraka mihitsy nefa ianao dia mpanota foana hatramin'izay ary tena laza fa mpanota mihitsy anao hatramin'izay dia ahoana zany no milaza fa tsy mpanota ity tsy efa nisy any lainga anakaiky indray ve izay satria ny mpitondra fivavahana dia milaza fa ny bebany fa mpanota daholo ianao rery manao razana maningana miteny hoe zay tsy mpanota nefa le mpitondra anao ry miteny hoe mpanota fa zay le avinavina ary reto mpiara-dia amin'i Jesosy reto mpiavinavina mihitsy mpiaro devoly mihitsy ny tena mahavoan'ny zareo mahavoanareo rehetra rehetra efa fantatra zao fa tsy izy io dia mbola rovana ihany zay ny profa extraterrestre io ary extraterrestre tena mpandeha misaina mandeha misaina mihitsy io zay ny tena asany io satria na dia voaporofo zao fa tsy izy ny ataon'io Jesosy io fa dia mbola iretanao ihany tena miforitra eo akaikiny io mihitsy ianao mba mieritreretana ny tena izy mba mieritreretana zay zay olona ny fanenay tany tena tsisy nahavaly mihitsy ny fa dia avinavina fotsiny hoe zay nanga tsy miova fotsiny amin'le anay hoe tsy izy ane io ataonareo io miaraka amin'ny atezerana be moa zay moa tonga ny eliana hoe anao fampianarana spesial ho any Amerika mihitsy hitanareo tsara fa iny hoen'ny Amerikana eliana no miteny amin'ny Amerikana rehetra miala amin'ny Jesosy fa rehefa teo any Amerika toy izao ihany fa raha mbola mieritreritra ho any amin'ny lantilanitra aza miaraka amin'io tsony aza miaraka amin'io
fa nareo nge mba olona mirezaona ihany anananareo ny fahaizana sy ny fahalala sy ny fahendreny ahoana tsy atakanareo n'ity hoe ny mpanota ho any amin'ny eny azena mezoko an'io teny hoe tsy misy mpanota henon'Andriamanitra zany fa zany mirediredy c'est de la folie ozy ny vazaha folie tena tsy izy mihitsy ianao da ohatra isantsika indray ny teny azany manome tenareo indray ary fa zava-dozany miandry anao mpanota io fa ny fanovanao an'le anarana dia efa milaza fa mpanota ianao satria Yahosoa dia manala ny fahotana fa Jesosy koa zany mampanota olona tsy mitovy ireo ny dikan'izay ilazako anao fa tsy mitovy mihitsy ny Yahosoa amin'ny Jesosy satria rehefa henon'le olona koa zany teny zany tany Amerika dia hoe io ny ohatsy izy fomba mitovy amin'le teto Madagasikara mihitsy mitovy mihitsy le toetra nefa nalefany Jesosy any amin'le olona hoe io ane mitovy le fihentsona fotsiny mahasamy hafa anazy fa io anankiray ihany izy hoe non le niantona teo amin'ny fijaliana Yahosoa no anarany fa Jesosy diso aloha zao nao anankiray zay ary le Yahosoa niantona teo dia niteny mihitsy ny aza manao teny intsony ka le Jesosy tsy niantona teo kosa dia miteny hoe manontany foana ianao ahoana ny ampitovizanao an'izany sary anankiroa zany ndray niantona ndray tsy niantona ndray miteny hoe aza manao teny intsony Yahosoa zay le Jesosy miteny hoe mahazo manota fa mibeba ahoana mampitovy ihany reo nefa ny soratra masina miteny fa raha-mpanota dia tsy mihaino Andriamanitra ahoana ny mampitovy andreo ny dikan'izay todika manokana amin'ny rehetra rehetra hoe olombely eto ambony tany samy miverina ny sainareo amin'izay nareo nahita mihitsy ny ahy tena nalahelo mihitsy na mety tena ho any amin'ny elo reto olona reto tena ho any amin'ny elo reto olona reto ary raha misy ny tena mifikitra mafy amin'izany Jesosy zany dia tany Amerika ny tena hita fa tsy te lala ninina mihitsy izy izy aloha mba miady lahatra izy aloha mba miady aminao dia tsy tantsony am'izay zay mahina tezitra am'izay izy ny anay ny anay foana miaraka miatizirina be am'izay hoe tezitra be am'izay ka ina moa natao ina moa na tezitra monao tsy tezitra tsisy hidirana zany io dia ny marina foana zay mbola manaraka ray le te hevona kely zaiko mangatsika be izy ary am'izay koa zay nandalo tao Turquie moa zay taminy ao koa mbola glasy koa ondray tsy nisy nezy fa tena mangatsika be mihitsy zay tanina rehetrarehetra zany tamin'ity dia mangatsika be asa ndray ny amin'ny manaraka za koa moa teniteny hoe ho any amin'ny glasy ake tena nita glasy koa ny teny izy fa tena oatra ny enjana ihany ny mipitaka ao mafy be any izy toetsika any ny teny ary Korinthianina voalohany Korinthianina voalohany zany hoe ianao zany izy nilizika ny avy mandeha dia tsy maintsy miteniteny foana ianao rehefa avy eo teneny olona ka zay nandefasana ty tongo teny zany jerevo daholo misy ahafahanao miteny anazy satria tonga ny farany ety zany ny vavolombely ampangasi tsara anareo am'izay ty teny Elia ty nandeha tany Togo nahazo teny ny togoleny nandeha tany Komoro nahazo teny ny komoriana izy eo nahazo teny ny silamo tamin'ny alalan'ny Elia hoe verena dia soadresina miantso Andriamanitra Abrahama nareo tsy alano anarany fa hiavahana anarany Andriamanitra Abrahama jereo ary amin'ny Sefer Torah mbola hiverenantsika daholo reny mbola hiverenantsika reny fa tsy koa hoe mandromandry amin'izay ndrey raha tsisy mandromandry zany miaraka amin'ny Elia zany tsisy mipetrapetraka zany hatramin'ny farany io aza mbana tena ny androandro zany ianao raha miaraka amin'ny Elia zany dia tena piady zany Elia zany ny anadika zany zany hoe Elia piady ny dada Yavasy Joshua ny rany izy rery ety amin'ny planeta terre nareo ety ary tena mavita miady rery izy ho voninahitry dada Yavasy Joshua ary ataony Elia ho reharehany dada Yavasy Joshua mihitsy izy ataony Elia ety irery Elia ety fa manana ny dada Yavasy Joshua izy ary miady rery izy tsy maintsy mandresy ny voninahitra ny dadako Yavasy naniraka ary tsy maintsy voavala ny rany Joshua sy nalatsy ny tao amin'ny azo fijaliana Elia ianao an'izay Korinthianina voalohany toko fainina andininy fa sivy eno ingy ty teny ty moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia toe tsy marina dia mpanota zany ohatranao io ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra miomany ianao zany ianao tsy marina mpanota io ianao le miteny hoe tsy maintsy manota fa tsy lavorary zany ianao zany dia tsy ho any amin'ny lanity ny lanita fa dia fa mionona teny izao ataovy maximum ny adalanao fa tsy ho antsony ianao la ny andro ivavako fotsiny fa hoe
tsisy miaino Andriamanitra ary tsy manana akse makany amin'ny lantilanty ianao, tsy manana akse mihitsy ianao. Zao tena nisy olona nampahaelo anay entre parenthèse kely ty, nisy olona nampahaelo anay ty resaka hoe andeha roplanina ty. Ka izy reto lehilahy marokanina anankiroa zay, tsy haiko na maheno zareo dia mety mahita ana mandregna. Fa ny afrikanina moa tena tsy dia tian'ny olona rehetra vao mivoaka amin'ny faritra Afrika tsika zany a. Ka hoe andeha ho any amin'ny faritra ireo mpanan-karena Europeana reo fa tena fanambaniana. Zay tena nambanina mihitsy ny tany a. Nambanina mihitsy fa tsy haiko nga mafahiahoso mihitsy nga mikapoka an'ilay olona dia miteniteny foana dia manginaingina fa tsy mahasamy teny aorianany. Dia zay foana sisa nijerijirivana izy ary reto olona reto satria zay koa samy teny e. Tena samy teny ary samy mamaly mihitsy. Ohatran'izao ilay sary dia reto olona reto moa zany hoe tsy hita moa zany ny hotelany. Fa zany hoe taraiky zany ilay fandefasana an'ilay hotel. Ka izy tsy mahay miteny anglais dia izahay no voatery niditra an-tsehatra nanampy anazy satria hoe tapatapain'ilay mpampiditra tao amin'ny roplanina izany sy ny karazany zany hoe tsy mahafaka mandeha dia nalahelo moa ianao amin'ny hoe ianao mahita hoe olombelona ty any an-tany lavitra dia niditra an-tsehatra zay mba nanampy hoe aiza ilay problème anareo zany satria izy lahy tsy mahay miteny anglais, tsy mahay miteny inona mihitsy rehetra tsy miteny anglais, tsy mifandray mihitsy ny resaka dia niditra an-tsehatra amin'izay moa zany zay nanampy an'izy lahy teo hoe io problème io aiza zany mba aseho anay. Dia aiza zany hoe ilay hôtel zany tsy nandefa an'ilay taratasy an'ilay autorisation hoe Amatanana, ka raha vao tsy hita zany zay dia bloqué zareo andeha aty Madagasikara zareo, tao Istanbul zany io sary io nandeha. Dia voatery zay nanazava tamin'ilay mpampiditra hoe aleo zany ho karakaraina an'ilay hôtel satria mbola misy adiny indray, aleo karakaraina an'ilay hôtel satria izy lahy tena tsy mahafantatra ilay resaka mihitsy. Dia ireo olona be dia be rehetrarehetra tao ireo andeha roplanina fa eo amin'ny 200 nga amin'ny isanay nandeha roplanina ireo 50 am'zato teo satria feno mihitsy ny roplanina. Tsy mba nisy nanampy mihitsy nandray aza an'izy roa lahy marokana reto lahy reto fa izahay no niaraka karakara tamin'ny aiza ilay problème niantso taty Madagasikara indray raha zay dia ahoana ny fipetraka an'ireto olona reto satria izy tsy mahay teny anglais dia tsy hitany mihitsy izy eo avaly teo moa efa natositosiky ilay mpampiditra olona izy hoe mahazo mandeha nareo dia taitra izy lahy satria ratsy be zany hoe ny tan'olona zany no tavela ao anatin'ny port anankiray, aéroport anankiray, ratsy be zany. Dia gaga nefa dia reto olona reto zao dia milaza fabovavaka tao fa navelany teo io olona io. Tsy manisy ny raharaha fa izay irery no nitsangana nampy an'ilay olona hoe ho any Madagasikara ireo olona ireo andao ampiana izy. Dia izay no niantsoantso nampifandray an'ilay zareo tao Turquie amin'ny aty hoe izao ny fandehan'ny papier. Dia niditra an-tsehatra teo foana zay mariky ny fitiavana sy ny hoe tsy tia mamela olona any amin'ny fahoriana zany. Nasehonay mihitsy zany ilay izy koa andeha automatika amina hoe ndao ampiana izy fa mampalahelo. Dia vita ihany moa zany ny taratasin zareo dia afaka nandeha ihany ilay olona tafaraka roplanina ihany zay fa niaksiderainainga ilay taratasy taty satria ilay olona taty koa tsy mivaky loha. Tiako tenena anareo zany hoe tsy moramora ny zavatra rehefa misy problème zay. Zany aiza moa mandeha makaty Madagasikara misy problème ohatran'izany. Raha misy problème anao dia tsy avela mandeha. Manao ahoana zany no mpanota ho any amin'ny lanitry ny lanitra? Elefantena tiako apetraka. Fa akaty Madagasikara aiza anao ahoana ny fahasahotana hoe tsy akory ny hôtel efa tsy nahazo nandeha anao. Ary marina aloha ilay réaction zareo tany Turquie satria ohatran'ny hoe lasa ohatran'ny olona clandestin zany. Fa zay efa mahafantatra hoe tsy clandestin satria tena olona andeha hiasa ry zareo. Natsonaingana moa dia voavaingana ilay izy. Sosotra be ilay olona rehefa avy eo hoe tena mahafinaritra be ny nataonareo dia niasa soa moa tsy dia mila teratera fa dia rehefa voavonjy ilay olona tamin'ny lozanaiky ananjora satria ratsy be raha tavela tao dia efa nahafinaritra fotsiny satria tsisy ny raharaha mihitsy ny manahoana ny fandehananao makany amin'ny lantilanty ianao mpanota io. Zay no tiako apetraka eto. Fa raha ny eto tany azy hitaingina roplanina efa mahasalotonao ohatran'izany. Manahoana zany ho any amin'ny lanitry zany. Afaka miditra any ve ny mpanota? Valiny no. Elia tena miteny aminao fa tsy miditra an'izany ianao lany andro eo fotsiny ao. Tsy miditra an'izany ianao. Tsy miditra an'izany ianao. Ary tena miteny marina mihitsy tsy misy mpanota mahazo makany amin'ny lanitra zany. Zay ilay izy eto. Ny olona tsy marina mpanota
tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety fitanynareo fa dia zay mihitsy le tena hoe aza mety ho fitany, aza mety ho fitany mpitondra fivavahana, aza mety ho fitany zay milaza famahiten'Andriamanitra, fa zany ny soatra masony ny mpanota makany amin'ny elo ny dikan'io. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavatin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina ary ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankirina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy makany mihitsy nareo, aza manantena ny hoany zany. Efa mitenareo mihitsy zany sotra masina hoe aza manantena ny hoany, tsy mahazo makany ny mpanota, tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota. Kategorika be zany teny zany, entitra zany teny zany. Io zany raha ianao zany mietrehitra fa ho any ny amin'ny teny le mpitondra fivavaranao, ianao sy izy miara-mitsipy makany amin'ny ela, tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota. Zay na tonga aloha teny hoe natsipiny Jesosy any amin'ny elo daholo nareo zay nivavaka taminy, satria izy tsy mahazo makany, nareo koa tsy afaka makany. Izy ny lehibe ny nampanota anareo. 2 taona nareo nasainy nanota ary mibebaka foana, dia tsy mendra zao ndray mbola miverina manota fanondroana indray manampy ny fahotana hoe lasa tsy mpanota indray hoy ianao, nefa ianao mpanota hatramin'izay. Jereo zay izay nainga nampanaoviny Jesosy ianao sy Jesoa anao, ho tsy tonga saina ihany ianao, mbola izay ihany no ankalainy nefa ny zatra marina ny teny nomeko anao. Ny olona ianao zany tena tsy manota intsony, sady tsy mahay manota ny tsisy trasy na ota, ary tsy mahay manao ratsy ny tsisy trasy na ratsy. Asiana ratsy indray ny marina, zay tsy mamety manao raka zany. Zao no exemple taminao zay tany Istanbul zao, zay tena nampy olona, fa nefa le olona zay milaza be dehibe fa mivavaka, fantatra fa mivavaka daholo reo, jery fotsiny, nefa dia mahay miteny anglais, mahay miteny frantsay ny be dehibe ao, fa tsy miraharaha mihitsy. Fa izay le malagasy kely ambanina, zay le tena nijoro irehare malagasy mihitsy zay diananay hoe ambanina mihitsy le malagasy, fa tena vomay zay nitsangana tsara mihitsy hoe tsara ny firenenay satria voan'ny teny Eosoa, ary matoa ny fidiny Eosoa tsara ny dika zay, tsy nanaiky nambanimbanina mihitsy zay hatramin'ny farany, ary gaga mihitsy le olona nanaovanay anazy hoe nataonareo raha mianatra manambanimbany dia tenenaiko, dia mianana koa le olona rehefa tratranaiky, enga manaiky an'izany mihitsy. Fa tena enjana be ny fanambanina fa firenena, tena nahita mihitsy zay, nahita mihitsy zay, zay tsy manaiky nefa nitantareko anareo reny moa sasany. Fa zay nefa le olona manambany olo izy fa devolo manao anazy tsy hitany, izy nefa ny milaza fa mivavaka nefa ny mpanota ho any amin'ny elo, fa mieritreretany tena izy tonga Elia mahaiza mandinika tsara, tsy ndriko tsara zay teny hoe tonga Elia mahaiza mandinika tsara, ny endro mahita ny loza ka ameriny adala mandrosoka vo. Teny farany mialohan'ny amaranantsika ny teny ho jerevantsika amin'izay ary ny teny hoe raha tsipiny Jesosy any amin'ny elo daholo na rehetrarehetra zay miara-dia amin'ny Jesosy, izy mihitsy manipy nareo any. Apocalypse 21-27 donge vaketsika ity, Apocalypse 21-27, Apocalypse 21-27 zavatra indrindra, ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina. Hitanao zany ny olona mpanota tsy masina, tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitra mihitsy ny olona tsy masina, izy soratra masina, tsy mahazo miditra ao mihitsy ny tsy masina, na izay manao vetaveta na izay mandainga, fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany, tsy mahazo miditra any amin'ny lanitra mihitsy ny enao, tsy ianao io lanitra io, tsy any mpitondra fivavahana, tsy anareo olombelona, fa n'ilay tompony, ary ny tompony ilay masina indrindra, Iahavano anarany, Andriamanitra Abrahama izy, ary ny zanany dia Yahosoa le maty teo amin'ny hazo fijaliana. Iny ilay niteny hoe iny zanany mahalala iny, hoe iny zanany mahalala iny no niteny hoe aza manota intsony. Fa le anao kosa miteny taminao le Jesosy tsy izy hoe manontà na i Jesoa manontà dia mibebaka rehefa avy eo, taiza nisy teny niteny an'izany. Rehefa nodikodina ny teny maro, misaotra masina mihitsy miteny hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanteranareo zany amin'ny lanitra, tsy vitan-dra Jesosy mihitsy izany teny zany, fa ny Jesosy dia zao kosa ny teneny hoe afaka manota ianao
fa mibebaka rehefa avy eo mahazo manora de mibebaka fa Andriamanitra fitiavana le Andriamanitra jereo zany hevin-demona zaovakitsika ny teny eo Matthieu 5:48 ary amaranako ny teny Matthieu 5:48 de mifarana trondrelo ny fampianarana ny amin'ny voalohany hiditra amin'ny faharoatsika rehefa avy eo Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny toy ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitra mazava-be io aoka nareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitra ny lanitra lay dada iava tanteraka rehefa ho any amin'ny tokoa ianao oka anao ho tanteraka ohatranazy ka izy ny tompotrano lalàna ny tompotrano io ny tompotrano no miteny hoe za tanteraka ka rehefa tanteraka aokokoanao tanteraka vao mahazo makaty amin'ny trano koa ty ohatran'izany io ary raha ohatra zao ny tompotrano miteny hoe tsy azo io foana sigara ny trano ka raha miditra ao anatin'ny tranon'lay tompotrano ny mifoka sigara roahany avy atrano automatika zany fa raha tsy mandrokana io de izy mihitsy ny vendrana fa raha tena tompotrano no miteny hoe tsy azo io foana sigara ny tranoko ka miditra ao le vahiny mitondra sigara de tsy maintsy roahany de ohatran'izay dada iava io masina izy tanteraka izy io hitatsika hoe tanteraka no zany aoko ho tanteraka ohatranazy koa nareo tahaka ny fahatanterahany rainareo zay ny amin'ny lanitra lanitra raha vao tsy tanteraka de tsy mety ilaina ny hoe tanteraka zany dikan'izay ary miaraka amin'ny Ahosoa rery any ny tanteraka de zao ataon'ny Elia zao satria Ahosoa sy Elia anankiray ihany zay ataon'ny Ahosoa de ataon'ny Elia zao ny fahatanterahany manatona any Ahosoa zay ny teny mifarana inona ny antsoko ataonareo miantso nareo rehetrarehetra olombelona rehetra aza mety fitahany Jesosy tsony fa atsipiny ho any amin'ny elo mihitsy anao fa meko anao zay ny fanazavana tena voafitaka ianao any anao tsy ho any lantilanitra zany raha mbola hitady an'Andriamanitra ianao sady tsy mahita anazy ianao no tsy mahalala anazy satria zao ny mpanota de sady tsy mahita anazy tsy mahalala anazy Jaona voalohany toko 7 amarana antsika ny teny Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 vakitsika ty voninahitry dada iavazy Ahosoa ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota fa izay rehetra manota de sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy mazava-be io tenin'Andriamanitra io tsy nahita ny Andriamanitra io mpanota io mpitondra fivavahana io zany tsy nahita an'Andriamanitra zany io ary tsy mahalala anazy zany io mpiara-miasa amin'ny devoly io toriana aminao io Jesosynao io tsy izy io ohatrany hoe Elia mba moramora mivavanao tsy mety moramora tsony mivavany Elia mivavany Elia vao me mafy ary mafy hatrany ny sofinao ny amboary am'izay iaino ny famarinana 2 taona zay nanaovana ny dadana iava de hoe nao rery avita inony ka za rery ny avita inony meko valiny foana ianao profan'izany zay efa miteny hoe aza de mijery tsony tele lokaly ianao reto Madagasikara any amin'ny internet mijery jereo zao ny akasiparana ataon'ny devoly ao na de maty fotsiny hoe le emetera any zao akasiparana devoly zany ka aza mety mijery aza miantehitra amin'izany tsony fa ao ny internet mbola libre ny internet ifampiresantsika ifampijerevanareo aminahy hitanareo tsara ny sariko de ndana mijery eo nareo fa hafa foana ny mahita ny teny sy ny fampianarana zay zany ny fiarantsika ndreta amin'ny teny io tia miraso tsiketra samy teny Ahosoa fa ny teny de manao mihitsy ny hoe zay rehetra miaraka amin'io Ahosoa io tsy dadamala iava de tsy mahay manota intsony zay mazava-be io zay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota intsony io mahazava-be ary tsy misy ota intsony zay rehetra ho aminy ary namafisiny amin'ny Jaona voalohany toko 5 andiny 7:10 nge vakitsika ery amin'ny 7:10 moa zafady Jaona voalohany toko 5 andiny 7:10 fantatrika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra de tsy manota ta de tsy mahay manota zay tena miaraka amin'io Andriamanitra io zay naterany ta de tsy mahay manota intsony fa izay nateraka Andriamanitra de miaro ny tenany ka tsy mahakasika azy ikory ilay ratsy tsy afaka mikasika anazy tsony ny devoly
zay ny tena teo hoe zanaky ny avo indrindra, tsy voakasika ny devolo mihitsy ny izy. Sambatra be anao re ohatra ka tafaraka amin'ny Elia, aty amin'ny Elia reny ihany ny atao hoe Elia dia ty hitanao sary ty areninao feo, zay miaraka amikirery ihany amin'ity planeta terre ty tsy mahay manota intsony, tena miteny marina aminao aho. Raha navita zany nareo 4 taona zay tokony efa vitanareo io, nareo tao amin'ny Jesosy ry Jesosy mahasamihafa. 4 taona nareo nge nampivavaka sy ny vavaka fa tsy afaka nareo le olona e. Ianareo koa raha maza fa tsy afaka, tsy izy nareo ny dikan'izay. Rehefa tonga kosa ny Elia, afaka zay niaraka taminy a, ny endry mahety tany loza ka manatona ny Elia, ny adala mandrosoka vody any amin'ny elo, vidio zay tianareo am'izay. Pikely famarana azy Jaona voalohany toko 7 andininy fahasivy. Jaona voalohany toko 7 andininy fahasivy. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voly no toetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Ny olona tena miaraka amin'ny Andriamanitra marina io, mazava ny soatra masina, tsy mahay manota intsony tahaka ny Elia irery eto amin'ity planeta Terre ity. Ary zay nanaraka ny Elia irery no nandray ny hery tao anatin'ny Elia zay avy any amin'ny Yahosoa, ary nahatonga tsy mahay manao ratsy intsony a 2 nisan'ny olombelona eto amin'ity planeta Terre ity miainao anatin'izany. Anjaranao koa miditra rehefa te hiditra ianao, nareo ihany ve makany amin'ny lanitra lanitra, teny izahay irery ihany ary vita soni, zay miaraka amin'ny Elia irery ihany mam'ity planeta Terre ity mahazo makany. Ny androny nareo tsy maintsy mpanota foana nareo, tsy manana akse amin'ny lanitra lanitra zany nareo, matoa izy niraka miteny aminareo zao a, mietritra fa tsy izy le anareo. Pisy loky ary mpisandoka io, mody manao teny malefaka aminareo, teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanan'ny fony tsy ary saina. Za aloha mananitra andreo le miainao mpitondra fivavahana ty malefadefaka tony, mpiara-miasa amin'ny devolo inge io e. Teny malefaka sady tsara lahatra azafady, teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanan'ny fony tsy ary saina. Zany nge ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, andreo nge vakitsika izy teny zay. Azay efa tena marana antsika azy tanteraka zany. Any amin'ny Romanina film izy, Romanina 16-18 no vakitsika bokin'ny Romanina. Moanareo le mpiainoan'reto mpitondra fivavahana mpanao teny malefaka reto, ity ny nomeko anareo mba ho tonga saina nareo. Ianao nge ty e, fa izy reny Romanina 16-18, Romanina 16-18, fa izy reny tsy mba manompo any Yahosoa tompontsika fa ny kibony ihany, ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany fony tsy ary saina. Ianareo mpiainana io teny mandangolanga avy amin'ny mpitondra fivavahana raha Jesosy io, zao iny ataonao fa malefadefaka tao ry afa malala ao amin'ny tompo sy ny mahasamihafa, anitakanao anipy anao any amin'ny elo iny sary iny, mba tonga saina e. Elia manao antsoavo amin'ny Amerikana, amin'ny Allemagne, amin'ny Frantsay, amin'ny Anglisy, amin'ny tsy haiko tsoa zay mpanaradian'i Jesosy tena mafana fohaninareo, amin'ny Breziliana sy ny Portugais sy ny maro samihafa any. Verena am'izay nareo makaty amin'ny Elia, eno ny feon'ny Elia, eno ny tenin'ny Elia dia mba tonga saina am'izay. Dia nareo rehetra manerana zao tontolo zao, na Indien nareo, na Togolais nareo, na Afrikana, Sénégalais nareo, na Afrique du Sud nareo, na Egypte nareo, na tsy haiko na Danois nareo, zay ny momba nareo rehetra any e, mienoa ny tenin'ny Elia nareo. Dia miraha sotsika samota Enosoa, mazava zay teny zay hoe ny teny mahitsy sy marina inona am'izay, lay tondranao any amin'ny tena famonjena, ho any amin'ilay tena Yahosoa zay niantona teo amin'ny hazo fijaliana, fa iny ny tena niantona teo fa tsy ny Jesosy iny zany, tsy nandatsaka ny rahany zany iny olona anankiray fa pisy loky iny, ny tena nandatsaka ny rahany teo dia Yahosoa, ary miteny aminao hoe aza manota intsony, fa zay rehetra nanota dia sady tsy mahita anany, tsy mahalala anazy. Le mpitondra fivavahana nge sady tsy mahita an'io Andriamanitra io, tsy mahalala anazy, raha tsy izy miteniteny foana e. Manipy anao any amin'ny elatra ny mpitondra fivavahana io nge, atsipiny any amin'ny elo ngena, izy Jesosy mitovy larana, samy mpanipy olona any amin'ny elo, izy Jesoa, mba tonga saina. Ny endry mahita loza ho ka mery, ny adala mandrosoka vo. Mirary so tsiketra samy tena soa ho amin'ny fiarahana amin'ny fampianarana manaraka, tao tsika hariva afakary. Sorapetraka dada mara iavany amin'izany teny izany. Fa tena
tena famonjena ity teny ity, tena fanafotana antsoavo atao amin'ny olombelona rehetra, hitodika sy hiverina ho any aminao. Mamalia vavaka dada malayay avao, mamalia antso ianao, vonjeo ny olona, vonjeo mba ho avotra izy fa tsy ho maty amin'ireo hevoly tsisy saina ireo, dia ireo Andriamanitra tsy izy ireo. Vonjeo ny olona dada Iavasy Joshua, vonjeo hatramin'ny farany, voninahitra anao mandrakizay. Aza atao mipetraka intsony izany teny izany raha tsy efa avy nampiasaina amin'ny olona rehetrarehetra izay tianao vonjena, ary aza ataonao tafandry mandry izay mandre an'izao teny izao, ty izao fampianarana izao, fa ataovy tena tsy tafatoritsony, tsy tafapetraka intsony, fa iantsoantso ikarika ny Elia amin'izay hoe aiza ianao mba hamonjy ahy. Hitady anao izy dada Iavasy Joshua amin'ny alalako. Izany ny solo-tenanao ety, izany raha anao isolo-tenanao dada Iava malalako, sy Joshua malalako, voninahitra nareo mianaka manakizay. Atoika fa tena maro ny andreny teny ary vovonjy ho amin'ny fiainana manakizay. Amin'ny anaran'i Ahosoa. Amen. Izay ny fiarantsika ndreta amin'ny fampianarana rana vavalo amin'ny folo iny, raha sotsika samy tena soa ho amin'ny fiarana fampianarana manaraka filomatompo.